Nakalazay n'androany kosa ny faha-enimpolo taona ny atombon'ny tolona ho an'ny fahaleovantena no tanterahana tany Algérie. Fotoana izay namafisan'ny Algérie ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara koa ny fotoana androany. Fanatitiny. Manamafy ny fahavitrehan'ny arasa amin'ny Madagasikara i Algérie. Fiara-miasa izay nambaran'ny masovon'ity firenena ity Andriamatoa Bafdalla Mogadem fa lalpak ary isandrahaka amin'ny sehatra maro anatin'izany ny fampianarana, ny fiofanana arakasa, ny fahasalamana ary ny jono. Amin'izao fotoan'izao dia andalana ny fametrahana ny komisiona iarahan'i Madagasikara sy Algérie. L'octroi annuel de bourses universitaires et de formation professionnelle, l'envoi en leur temps de coopérants algériens dans le domaine de l'enseignement et de la santé, l'appui mutuel au sein des organisations régionales et internationales, ainsi que la poursuite d'une coopération financière. S'il est vrai que la coopération entre l'Algérie et Madagascar a connu, durant la période de transition, un certain ralentissement, aujourd'hui, en partenariat avec les autorités malgaches, démocratiquement élues et reconnues par l'ensemble de la communauté internationale, les rapports bilatéraux s'inscrivent dans une nouvelle ère de relance avec la détermination d'axes de travail conjointement retenus. La préparation de la tenue d'une nouvelle session de la commission mixte de coopération qui devrait avoir lieu à Alger. Napatsahiviny ministra ny raharaham-bahiny malagasy Zavitrimo Arsovolala kosa fa samy zanatany frantsay ary mifamatotra ara-tantara Madagasikara sy Algérie. Mendrika ny alaitaka noho izany ny dingana vitan'ny Algérie tamin'ny tolona ho an'ny fahaleovantena. Mbola miady amin'ny fahaleovantena ara-politika sy ara-toekarena kosa isika ary maniry ny anaraka ny lalana izay diavin'ity firenena ity. Amin'izao fotoan'izao anisin'ny dingana heverina totsaina ny fampiavana pirenena ary manantena ny fanomezan-tanana avy amin'ny Algérie ny firenena malagasy araka ny nambaran'ny ministra ny raharaham-bahiny malagasy ihany. Aujourd'hui, Madagascar s'achemine vers le processus de la réconciliation nationale, pour laquelle le président de la République, M. Eve Zonarmapian, s'est personnellement engagé. Madagascar compte naturellement sur l'indéfectible soutien de l'Algérie et sur l'appui de toute la communauté internationale pour l'accompagner dans ce long processus, garant de la stabilité, de la paix sociale et du développement de notre pays. Teny amin'ny trano fonenan'ny masovon'ny Algérie teny Ambatobe moa nantanterahana ity fankalazana ny faha-enimpolo taona ny andohan'ny révolution algérienne ity. Lanonana izay natrehan'ny premier ministre ny mpikambana anatin'ny gouvernement ary ny masovy vahiny miasa sy mony eto amintsika ny ampy ireo fikambanana mpianatra malagasy nandrato fianarana tany Algérie. Itoy ny fankalazana ny faha-enimpolo taona ny andohan'ny révolution algérienne. Izy ny hetsika samihafa tanterahany masovy eto amintsika. Anisan'ny tafiditra anatin'ny fandaharam-potoana ohatra ny fandefasana horonan-tsasy ny fampirantiana fahafantarana ny Algérie ho tanterahana miaraka amin'ny ministeran'ny kolontsaina sy ny VAC.